ny vadiny ary ny zanany. Tsy tsarisia ny teakarazy efa totro ny toerana zay namanina ho azy izy. Noely mafantatra ny atao hoe noely daholo isika fa inona no natonga antsika tonga eto androany eto amin'ity kianja masoandro ity. Noely ny fity. Noely ny fity nahoana? Satria ny fity na toizantsika navala kokoa hoe ny fitiavana no mampikambana antsika rehetra, ary rehefa mikambana ny rehetra na ny lehibe na ny kely na ny manana na ny tsy manana, dia ao anatin'izay fikambanan'izay no ahitana ny fitiavana. Ny fitiavana dia natao ho zaraina, ary mifampizara fitiavana ny tsirairay avy eto amin'ity toerana amin'izao arivo izao. Ary izany fitiavana izany ny manamarika azy indrindra dia ny fanomezana. Milo manantena fahefanandray fanomezana daholo ianareo rehetrarehetra, tsy ankanavaka. Ny fanomezana io no misy marika ngezabe io ary io marika io no mitondra fifaliana any am-potsika. Milo fa faly daholo ianareo rehefa mandray an'izany fanomezana zany. Dia rehefa faly isika rehetra dia miray fo isika androany arivo, ary manantena ho antsika rehetrarehetra hoe iray fo isika ao anatin'izao noely ny fity izao. Fanomezana lehibe no menantsika androany noely ny fity ho atolotra antsika rehetrarehetra, dia manantena izahay fa finaritra ho tsy tonga lafatra kosa angambany fa ho finaritra isika rehetra amin'izao takare izao. Tsy teny lava intsony fa ho raisitsika mitehaka Andriamatoa filohan'ny repoblika ndray fitenenana ity anoloana anao lahateny fampidirana izao fety izao. Raisitsika mitehaka Sokolasokivavy ianareo rehetra zay manatrika etony. Ampisiavana no iarahana ny vady sy ireo zanakay aminareo tsirairay avy eto amin'ity toerana manatantara ity, dia ny rovan'ny Madagasikara amin'izao fankalazana ny fety Noely izao. Ny fety Noely dia manamarika ny faterahan'i Jesosy Kristy Tompo, ary mankalaza an'izany ny olona rehetra maneran-tany. Fa tsika kosa dia tamin'ny fomba miavaka no ankalazantsika an'izany eto Madagasikara, indrindra eto amin'ity toerana manatantara ity. Mirakitra ny tantaram-pirenena tsinona ity Palais de la Reine ity, izay toerana mijoalajoala tazana manodidina n'Antananarivo, izay mariky ny fiandrianam-pirenena. Tsara fantatsika ihany ny tantara fa may tamin'ny 9 novambra 1970, ary 5 taona taty aoriana ny 9 novambra 2010 dia narenina indray ity lapa na ny rova ny Madagasikara ity. Ny rovan'ny Madagasikara iray manontolo no nasiana fanamboarana sy fanavozana, tsy manjakamiadana ihany fa fantatrareo tsara fa tamin'ny may tetya dia ireo lapa rehetra anisan'ny lasa lavenina avokoa. Anisan'izany ny lapan'ny Besakana, ny lapan'ny Maintsely Fanjaka, ny lapa Tranovola, ny lapa ny Manampisoa, ary ny lapa zay nyreo ihany koa nasiana fanavozana ihany koa ny fasan'ny lahy sy ny vavy ary ny kianja ny Andriamanjaka tetỳ amin'ny ity toerana ity. Zay no iarabako aminareo rehetrarehetra ao anatin'ny fihetsem-po tanteraka, satria mamelona ny tantara isika ary miavaka ho satria samba tao anatin'ny tantara ihany koa no akalazana ity izany anniversaire naterahan'i Jesosy Kristy Tompo zany aza akalaza itsika manomboka ao androany, ka sitsika tehaka mafy be satria zavatra tsara manamarika ny tantara zany topilasy. Ny afo izay nandoro, nandravo
miredaredy tety ary ny lapa rehetra izay lasa laveniny dia saika namafa tanteraka ihany koa ny tantara-pireneny sy ireo vakoka navela ny mpanjaka ny fandily fa misaotra an'Andriamanitra fa nomeny zay programanasa tato aboko na fahatsika nanarina indray nanangana indray an'ireo lapa rehetrarehetra tazantsika ety zany hoe ny lavenina izay hitatsika tety no natsangana indray ary amelomatsika ny tantara ho amin'ny taranaka farany mandiny sy aobotsika tsirairay avy isika rehetra no nanangana indray izao zavatra hitatsika zao fa indrindra nanorona ihany koa ity kanja masoandro ity izay ankalazatsika ny fetrin'ny Noely ankehitriny fa olombelon'ny tantara fa rehefa manana ny finoana ianao manana ny finiavana dia na izay efa lasa lavenina sy varava aza dia afaka atsangana indray ary androany ilay afin'ny alahelo izay nandrava ny tetika eo aloha dia ovaitsika afo feno azavana miredareda ao am-potsika ary feno fanantenana ihany koa ho an'ny firenetsika iray manontolo ka raha lehilahy fo miredareda setroka no namen'ny lanitra tamin'izany dia androany kosa jiro maro loko sy afanain'ny fankalazana no tanterahantsika ankehitriny rehefa nandalo teo nangamba nareo nandalo teo amin'ny lecteur rehetrarehetra teo tamin'ny miditra teto dia iny ny thème Noël atsika Noël ny fity Noël ny fity dia nivadiko moa no lehibe ny association fity nikarakara n'ireny le jiro rehetrarehetra any Ambojatovo reny ary le fity izay ihany koa no midiratsika rehetrarehetra tato satria ifampizara fitiavantsika ifampizara hafaliana androany ka ilay concert de Noël izay totosatsika eto amin'ity rovany Madagasikara kianja masoandro ity ao anatin'ny fankalazana ny Noël ny fity dia taratry ny finoany ny fanantenana ary ny fitiavana izay anazava ny lalantsika anokatra ny fotsika ary eto zany dia milaza amintsika ihany koa fa mandritra ny fatrandro no anaovana ny concert de Noël eto ianareo rehetra eto androany dia mifatenana sy nasaina manokana nasaina nivady mba hiaraka anokatra amin'izany satria olona manokana sy manandanja ary voasafidy ihany koa nareo anokatra amin'izao ka dia tehaka mafy be ihany koa anareo tsirairay avy zay voasa androany farapitso faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo ary ny fahaefatra amby roapolo ny Desambra dia afaka mijery ny olona tsirairay avy ary afaka manjifa ihany koa ny tapakila amin'ny ticket place zay afaka mitondra ny vady amanjanaka satria dia ny zavatra ho hitatsika eto zany dia ho hita mandritra ny andro maromaro mba ahafahany rehetra ihany koa mitsidika an'izao fotodrafitrasa rehareha amin'ny firenena malagasy zao sy mahita ihany koa amin'izany fankalazana ny Noël izany ny krismasy hoy dia fankalazana ny andro naterahany Jesosy Kristy tompo ary tamin'ny fotoana naterahany dia nisy nikitana manandrano no nitarika nakany amin'ny toerana naterahany Jesosy Kristy ka niazavany izay kitana manandrambo izany any noa iriko ihany koa hitondra fanantenana mamiratra ho antsika tsirairay avy ho an'ny tokantrano tsirairay avy ary ho an'ny Madagasikara iray manontolo ny fanariana mivady dia ny fanankaviana rehetra ny zaza rehetra ary ny tsirairay avy dia ankalaza izany Noël fety ny krismasy izany ao anatin'ny fifaliana sy ny fitoniana avokoa ka dia mirary seho miavaka sy fafinaretana ho antsika tsirairay avy ary mirary ihany koa krismasy sy fety farany taona sambatra feno fitiavana ho antsika tsirairay avy misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy
Mavetsika ray mandreva répétition fotsiny teo va ty vo tena izy ray roa eo aroe mafimafy Hallelujah.
Jesus izao hamonjy antikany sa tsy zay va Tungani
dia atsaroana mba afaka sianaka fe atsaroana mba afaka ny olontsina atsaroana mba afaka ny olona akaiky aisinao zay ty hoe the prior. And watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we be safe. I'll try to be alright. I pray we'll find your light and hold it in our heart and hold it in our heart. What's dark will reach light. Dark will reach light. Let it be your prayer. Oh, let it be your prayer. Let it be your prayer. When shadow fills our day, shadow in your place. Guide us in your grace. Give us faith so we'd be saved. I wore the pain and sorrow and be ended. In every heart that's broken and be ended. And when we remember we are all the children reaching out to those who reaching to the sky. I pray you'll find your light and hold it in your heart and hold it in our hearts. When it's dark, it's light. Start
Maria Kamasu, toute la sous-famille, on a fait bien sur la pyramide des zéros. Feliz Navidad.